Fa avy eny amin'ny kianja makitsika dia hoe tsy amin'ny kianjan'ny Malakama kosa indray makalaza ny 15 taona ny fikambanana Tambobe ka nampiaraka ny taranja baolina lavalava sy ny sova izany izay azo lazaina hoe gazety ankira zay moa no filazany zareo azy ity sova ity ka dia iara-dalana zany ny taranja baolina lavalava sy ny sova izany ka ny dingan'ny manasa-dalana no tanterahana androany dia tafita amin'ny famarana ary ny Tam Manosbe sy ny TFM Anakasina rehefa totosa tamin'ity androany ity izay lalao izay. Ny TFM Anakasina sy ny Tanora Manosbe milalao no tafita hiatrika ny lalao famaranana teo amin'ny lalao fankalazana ny 15 taona ny fikambanana Tambobe izay nokarakarainy tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama tamin'ity tolakandro ity. Teo amin'ny manasa-dalana voalohany ary izay arahantsika amin'ny sary zao dia ny TFM Anakasina manao akanjo mainty nandresy ny Matadorea tamin'ny isa 7-20 no 12. Niady ny lalao ny rotodana nandritra ny 20 minitra ny lalaovana tany amin'ny 10 minitra tsy iravana vao nikisaka tsikelikely ny TFM Anakasina ka zay na tafita azy ireo ho any amin'ny lalao famaranana. Teo amin'ny lalao manasa-dalana faharoa kosa indray dia mokafoy 20-20 ihany koa no nandresen'ny Tam Manosbe manao akanjo mainty amin'ny sary izay mikatroka amin'ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra manao akanjo mavo. Niady ny lalao samy ny lalao tao anaty avant sy tany amin'ny 3 quart ny rotota tamin'ity androany ity. Hita onanatombo tao anatin'ny tanjaka nefa zareo avy etsy Anosbe ka izy tafita amin'ny lalao famaranana izao. Ny faharoan'ny volana septambra indray no etsika manaraka ho an'ny fikambanana Tambobe mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny fikambanana Benjamin Willy amin'ity androany ity. Ya voalohany indrindra aloha zany dia misaotra betsaka andreo mpakafy lalao baolina lavalava izay nanotrona miantso amin'ny fikambanana Tambobe satria raha nanao izay azony atao zay rehefa tsy tonga ny mpakafy ina moa ny azony atao satria misy loha hevitra voizina izay hitantsika teo ny animation izay tenenina hoe ady mierisetra ho an'ny ankizy ary eo koa le resaka hoe fair play zany zany endriky mifandeferana amin'ny resaka club zany. Inona no tohan'ny etsika zany? Ny tohan'ny etsika dia amin'ny 2 septambra izay hoe vakisova mitorajofo miaraka amin'ny mpanao rugby zany. Ny rugby moa zany dia efa hitantsika ny taranja rugby fa efa miakatra ny teknika, ny budget rehefa tena hoe efa azo lazaina hoe tsara eo amin'ny lafin'ny fanohanany ny club supporter sy ny mpakafy. Ny mpanao vakisova moa mampanao gazety kely anazy dia amita ny afatra eo amin'ny fiainan'ny
eny amin'ny fiarahamonina. Zany hoe misy message tokony alefa any amin'ireo mpijery baolina reo amin'ny alalan'izay mpanao gazety ekira zay.